Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hatramin'ny taloka mandraka kehitriny dia olona marobe ny mahatsapa ny atsara ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany Inga Walter Scott raha teo amin'ny mpialanaina. Hoy mantsy Inga Walter Scott tamin'ilay mpianana anankiray antsoina hoe Lockhart raha teo amin'ny parafara teo am-pialanaina izy tamin'izay fotoana izay. Mba entokila ety amiko ny boky, dia hoy ilay mpianatra nanontany azy hoe boky inona tompoko? Dia hoy Inga Walter Scott namaly azy hoe tsy misy boky hafa afa-tsy iray ihany dia ny Baiboly izany. Fa inona tokoa moa ny boky ilaina eo am-pialanaina afa-tsy ny Baiboly ihany? Mahita boky sarobidy mihoatra noho izany ve ianao? Iza ny olona na hoe entokely ety ny boky gramera na ny jiografia fa ho faty aho? Entoko. Zava-tsoa maro no nanoaran'ny mpanao salamo ny tenin'Andriamanitra. Nolazainy fa toy ny tantely, fanilo, fanazavana ny lalana. Ary eto amin'ny salamo 7:107 izy dia nohariny mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy izany. Izao mantsy nolazainy hoe ny lalan'ny vavanao no mahatsara, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Tahaka ninona kosa no hanoarana ny tenin'Andriamanitra? Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Si fanantenana, si fampaherezana, rammy fomarainako, sokafako ny tenina, tsy mba mampalaina, satria mbo fonaina, ho an'ireo zay kivy fo. Ny paradisa sadinokony tenina, manalakivina mitondra fifalina, arivahaolana na maro ireo fatiapana, misarika ialamina, sisi mampanay ijuru si usay lula teny masina, fanilumana zava hoan'ny tongotro, ny teninao Jehova amin'ny lalako, ivelomako isan'andro, antopiainako.
tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Miarabanao manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny feofanantenana dia manasanao anjo izany hatramin'ny farany. Iloza ny ombo miakeo a tantara no soratany Zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy Rila. Kivy mitsy ary zetika ze atao rehetra tsy misy manjary. Alefa varotra alefa famboliana mitsipozipozy atao fiompiana koa tapitra ripa-kiny barika kivy ara-matotia. Zay ndray Bazila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsika, mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny rangaha tiako dia ara-tsarety ndraindray mety, ndraindray mba tsy mety. Ka maninona ny endry toro syribe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mba nety mihitsy ze ataoko. Mbola ety io fa mahareta ary Bazila. Sy toy izy fiatsara ao an-trano izay kely ananana. Ndray andro any ve tsy oatra androbe vazaha ihany ianao miainga tamin'ny kely koa ny reny vao tonga amin'izao toeran'izao hoatitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainany tika. Zy ry vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nenao efa eritreritra hafa mihitsy. Zay indray. Zetia aizy nareo Aty zay Ede ho tateraka ihany nofonofoko ry Zetibea. Anakarena ihany sika tsy jalontsononareo vady aman-janako. Fa ahoana ry Bazila? Nahita orinasa mpakaronono betsaka ramatotia. De maninona? Sady tsara vidy efa raikitra efa nsoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena. Ry Bazila ony aiza ianao no hita ronono betsaka ety an-tanany? Edesy so de mba revingadrana ianao ka higadragadra fahatany amin'izany. Efa milamina ny amin'izany. Mividy mobe ronono de ampitomboina tsy kelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy Zetibe fa mivonona fotsiny mifanampy maka vilona sy mamboly vilona ho an'ny omby. De aiza ianao io no hividy mobe ronono? De fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety? Zetia tandremo aneso mividividy fahatany any ry Bazila. Zay vao velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotoanao no mahavoa. Efa niresaka tamin'olo zala teknisian'ny fiompiana ihany tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazan'omby be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary zany ianao ve vomba tena ety marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana ty vavy efa hikarakara tranon'omby zany. Andao mihitsy aloha sika roa no hiaraka hijery sy hamatatra ny karazan'omby vodinaka avy eo miara-mikarakara ny sisa rihitra. Miomana de andao Zety fa so ilozan'ny omby miakeo tsy mainky anakarena vi Zetibe. Zay
misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy perinono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao dia mahafaly ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana Ramatokely Fanjanirina Andrianarisoa avy eo amin'ny departementan'ny fampandrosoana ao fiangonana Adventiste amin'ny tandrina ny andro 7 aty amin'ny faritra Ranomasimbe Indiana ny anolotra anao ireo karazan'omby misy sy ny fomba ahafantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany. Miarabantsika mpiainy mpanaraka ary miarabanao namana teknisianina Rila. Misy karazany maromaro zany ny omby vavy perinono eto amintsika eto Madagasikara. Dia anisany hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby izany hoe ny bikany ny ahafantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy perinono anankiray. Io Normande io dia avy any France ary ny lokony dia sady mena izy misy tasy mainty. Fohy kely ny tandrony dia fohy ihany koa ny vavany saingy be velarana kosa ilay omby. Mahitsy ny lamosin'ity omby ity dia tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray dia azahoana 10 litatra hatramin'ny 12 litatra isan'andro ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity mahatanty tsara ny toetany eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika dia ny Frison Française Pinoir. Izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby dia mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Fransa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony dia mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika 3 lafy fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray dia mahazo hatramin'ny 4.0 hatramin'ny 7.0 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy ity ary anisan'ny mielipatrana eran-tany. Izy ihany koa dia tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka herintaona sy tapany dia efa azo ampanarahana ny vatotry omby ity. Ny karazany fahatelo dia ny Pirouge Norvégienne. Avy any Norvège indray ny fiavian'ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany, sady mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy ary 4.0 litatra hatramin'ny 7.0 litatra isan'andro ny ronono mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny Frison teo aloha ihany izy ity. Ary anisan'ny vao aingana ihany koa no nahiditra teto Madagasikara. Misaotra indrindra ny zareo amin'ny departementan'ny fampandrosoana isika tamin'izany. Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Hifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana, Zoanitra Sila no niaran'ny salana totozan'ny fandaharana dia mirary soa mahita fahombiazana amin'ny asa tao. AWR Téléphone 034 06 797 62. Groupe La Voix des Archanges. Money
awr manolotra ho anao feon'ny fonantenana. mbola faly miarabanao indray amin'izao fotoana izao. Androany dia lohateny raindray no jerentsika Andriamanitra irery ihany no alaolana. Koa dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika ho anoloana ilay mpahary antsika. Andriamanitra tianay tokoa ianao. Andriamanitra izay tsy mamelanay ho irery, fa Andriamanitra izay mitsindro mandrakariva ny asoanay dia ny atonganay hiaradia aminao amin'ny fiainana rehetra hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Dia misaotra anao indray izay Andriamanitra ray eo raha nomenao ity fotoana lehibe ahafahanay miaino sy mandinika ny alehibe ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Noho ny fitiavan'ilay mpahary antsika dia mbola nomeny tombonandro isika ahafahantsika miara-paly aminy amin'ny alalan'ny fandiniantsika miaraka ny torohevitra avy any aminy. Mampahery anao mandrakariva ny tenako eo am-piainona izao afatra izao indray. Eo am-panomboana dia andeha hovakitsika ny teny izay voasoratra amin'ny Jaona 1:5-7. Jaona 1:5-7. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Noho ny tsy fakantoavantsika ny baikon'Andriamanitra dia Satana no manjaka eo amin'ny olombelona. Izany no nahatonga ny fahotana tafiditra eto amin'ity tontolo iainantsika ity, ka andraisantsika vokatra maro toy ny fisarahana tamin'Andriamanitra, ny fahoriana ary ny fahafatesana. Ao amin'ny Romanina 5:12 dia miteny koa ny apôstôly Paoly manao hoe, koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no ny diran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Nandritra ny taonjato maro ny fandimby, raiky tapisaka ao amin'ny fon'ny olona tsirairay avy ny fahotana ka tsy hain'ny olona ny miala aminy. Raha miatrika irery ny herin'ny fahotana ny zanak'olombelona dia ho tratry ny akiviana. Fa io kosa izy ao amin'ny bokin'i Jeremia 17:17. Jeremia 17:17. Moa mahova ny ody ny va ny Etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Rehefa tsapantsika sy eketsika ny tsy fahafahana hanao ny tsara, dia horentsika mitambesatra amintsika ny avesarany, ary hitantsika avy hatrany fa tsy manana hery hanoerana isika. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Romanina 7:17, 7 sy ny 4:20. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana. Saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Indrisy, olo mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity?
ho an'ireo olona matsiaro saina noho ny tsy fahafahany ampiasa hery eo anatrehan'ny fahotana dia toa tsy ahitam-panafody ny olana izay mitranga dia miandry ny fahafatesana fotsiny izay tsy misy toyny intsony. Ny any alaolana tokana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Anaiky hidina hamonjy atsika ve Andriamanitra? Hoy kosa izy araka ny voalaza ao amin'ny bokyny Ezekela 7:30-9. Lazao aminy hoe, raha velona koa aho, hoy Jehova Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsinareo. Fa nahoana moa no teo faty anareo ry taranak'Israely? Mbola amafisiny ihany zany ao amin'ny Petera 2:7-7. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, arak'izay ataon'ny sasany io fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa tiantsika tsirairay avy Andriamanitra ary te hamonjy atsika. Ny fanirian'ny lalina dia ny hiverenantsika ho tahaka ilay zanaka mankatoa talohan'ny nidiran'ny fahotana. Fa akoatra izany, ny fahamarinan'Andriamanitra dia manamafy ny fahafatesan'ny mpanota sy mpandika ny lalàn'Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny Jaona 1:7-1. Endre, manao ahoana ny fitiavany naseho an'ny ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy mahalala azy izy. Manao ahoana ary ny fipetraky ny drafitrasan'Andriamanitra mba ahazoany mampitoetra ny fahamarinany sy ny fitiavany antsika. Hoy ny fanambarany Jaona 1:7-7. Jaona 1:7-7. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba ahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny tiavantsika n'Andriamanitra, fa ny tiavany antsika ka nirahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Mba avoavela ny heloky ny mpanota, dia tsy maintsy izay tsy nanota tsy manatsiny, irery ihany no mitondra ny fanameloana ny mpanota, dia fahafatesana. Ny zanakalahy tokan'Andriamanitra irery ihany, izy irery ihany no tsy nanota izay nanaiky ho faty mba azotsika manana ny fiainana. Aoka tsy ho adino ilay teny ao amin'ny Jaona 7:9 manao hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tamin'ny alalan'ny zanany lahy tokana, nanao sorona Andriamanitra nitondra ny fahotany ny mpanota tsirairay avy, mba tsy hiara ny fahafatesana, fa mba azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Teny fampanantenana lehibe no nomena antsika zanak'olombelona, fitiavana tsy misy to azy. Eny ry havana, toy izay indray ny dinika sy ny afatra nomena antsika tamin'izao fotoana izao, koa mampahery anao hatrany hiaino ary andiny tena handroso amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Mbola hiaraka hivavaka isika.
indre ny alehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra, ka mbola nahazahoanay nanongilana ny sofinay, nampiasa ny sainay, nampitoetra ny fievitray eo ampelantananao, fa ianao tokoa no ampafantatra anay ny tsy mety rehetra ary azahoanay mitodi-do ao amin'ilay namonjy anay dia Jesosy Kristy. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao mahery izay nomenao anay. Amin'ny anaranao irery ihany Tompo mahavonjy eo no anakinana izany vavaka izany. Amen. Tarika Anita Spiaino. Mampisavy izany foko tsy ho kivy, ny fisiny Jesosy mpamonjy koa, mampahery manatanjaka ny foko, ny fitiavany sy famindrapony. Izy rery no yankinako izao, sy omeko zany fo, tsisy zavatra izay hatakaloko azy, satria izy efa namony any amonjy ny olana izay miseho amin'ny fiainako, izy no mamahy izany rehetra izany, ireo fahoriny izay mianjady amiko, eo anilako Jesosy manampy ahy. Izy rery no yankinako izao, sy omeko zany fo, tsisy zavatra izay hatakaloko azy, satria izy efa namony any amonjy Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. ny hoaviko dia feno fifaliana, satria Jesosy tsy misaraka amiko, izy dia manomana fiainam-baovao, izay feno fahasambarana tokoa. Izy rery no yankinako izao, sy omeko zany fo, tsisy zavatra izay hatakaloko azy, satria izy efa namony any amonjy ahy. Izy rery no yankinako izao, sy omeko zany fo, tsisy zavatra izay hatakaloko azy, satria izy efa namony any amonjy AWR mitondra fanantenana isanandro ho anao.
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. miarahabanao manaraka ny fandaharantsika arak'ilay fiankirany renesina teo dia fandaharana mahakasika fahasalamana no arahanao zao koa dia manasanao ankafy ny fiarahana. tsy miova tantara no soratany zoanitra andrenesanao any rila sy naritina. setiry moa dia tsy iova mihitsika mba araky ny efa ty amin'ny kilasy famaranana dia mbola be any any fa iova hoana ary be raha imona nomboka hatramin'ny fahazazana mitomandritra ny fahatanorana no mbola imohitanlahy hatrany ampiafarana. Ahoany e dia mba hanahoana no vadiny sety aza hitako ka olona konjokonjo fa tsy mba be resaka sy tsarika ohatran'se mariny dia hoe ohatran'ny filomenina be tsy miteny sala ny vilany vaky ve ka tsy manenontsony ny teny sy ambara sa ohatran'ny tatamoto-dava ka mampitovy tena amin'ny zareo pitsambikina ravaky ny kamory. mba mangina ro moa reo tamy aorinany serio anie zany ankizy resanse zany tsisy fatany zany ka navantany koa raha iray am'ireo no anjarako any ariana any dia mila masaka an'izany izy sety dia tsy lahany zavatra ambara mihitsika andao hiditra any an-dakilasy fa letaranja sarotra mihitsy anie zao miandry bery tomokiotsy tanora mbola maitso volo leselako anasarity zavatra io sady andao sea hoety mora ihany raha izay taranjadiny valy isan-kerinandro olobera mbola aiza ny taranja fitezana sy ny famelomana ary ny fanambadiany iny 420 amin'ny 420 fito andro amin'ny fito andro io ndray se dia lazao fa vazovazoko indray zany ambarako amin'lazany fa tsy zava-misy eo amin'ny fiainany iny marina aloha zany fa mbola mianatra aloha tsika zao aorinao 8 eo ihany ny toy ny fiainana ny fianarana aloha no atrehana fa tsy mieritreritra n'izany so lasa fotsy volo mialoha eoko eno ay tena mariny fa mba siotsikitsiky ihany ny fiainana fa aza dia lany andro mijery zavatra sarotra loatra rynga ary andao angana aloha tsika hiditra fa tsika sererany sisa no aty atokotany marina zany. Maurice ela ry se zany tsy efa ho 10 taona zay ibera saika tsy fantatro tena niova be se efa antitra zay anefa tena tsy miova mihitsy vo lavitra dia efa fantatro hoe imo iny efa hoe motsy miovy zany fa ntaona no mitombo manahoana zao ny fivelomana aloha miasa mafasarotra ny fiainany lehibe ry tiako le rety dia tsy miova mihitsy amin'ity mijery zavatra sarotra tika ka marina anie zany ro moky marina hoany ianareo angamba mora matoa ny volony se tsy misy mipika ohatr' zao ka ny any efa ho foto sasaka anie sa se mandoko volo atreto aloha mbola tsy mandoko volo ahy tena marina
sambatr' zay nefa ny ntaonantsika mitovy ihany sa nisy zavatra nataon'ny seny soroana ny fahafotson'ny volo kosa angamba ka angamba rybera le any ihany fahiny reny vazivazy ihany zany fa angamba ho ahy efa taranaky ny tsy mora fotsy volo zay raha zandro moa zany tsy tokony ho fotsy volo satria ny dadanay ny mamanay ihany koa zarany raha misy fotsiny volony ohatran'ny hoe za ndray rangano ny raindry zareo am'ty volo fotsy ty tena mariny mahitambara kosa etika zany hoa mariny zany ieny mety misy fomba fiaina manamora na manatara ny afitsiny ny volo angamba fa zany hoe tsy fantatro hoe inona aloha raha zary seny na alala tena ataoko fa lazain'ny olona fa zanako any madama rehefa mba miaraka iny zay ny zanakay lazain'ny olona fa zavikeliko no io volo fotsiko io ihany kanefa moa atao ahoana fefa zay lokory fa aza sina olana mijanona treo zany resaky ny olona tsy mahafantatra ny se zany ary mandroso aloha atao an-trano fa ato zay no mipetraka mahafinaritra zany tranonareo zany fa zany hoe somary maimaika io fa voiraky ny lehibe fotsiny fa aleo amin'ny manaraka rse kosa aleo amin'ny manaraka tsy maintsy makaty kosa sy ny ankona sy amin'ny manaraka sady tsy atao hery zany ribera eno ah andrasomeko anseny numero an'ny finday de aleo mifampiantso am'izay afaka manamboatra ny programa tsara mariny zany tena mialatsiny fa androany tena maika rysea mampamangy ao rysea de mampamangy an'ny ankona sy ihany koa vanimpotoana mety ho lalovana eo amin'ny fiainana tokoa ny volo miafotsy indraindray anefa zava-misy dia to lasa loloatra zany nefa misy koa ny olona efa mandroso taona nefa tsy dia betsaka volo fotsy iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharantsika amin'itian'io ity iarahana amin'ny madamy Sabina Rakotondranaivo mpampianatra pikaroka nandalina manokana fitsaboana hoditra sy ny endrika amin'ny lalan'ny huile essentielle sy ny zava-maniry. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray madamy Sabina Rakotondranaivo. Miarabantsika piaino sy mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana fahasalamana. Fantaniana napetraky ny mpiaino antsika ny mahakasika ny volo fotsy inona re no azonao ambara am'izany momba ny volo fotsy avesa raha ny volo fotsy rehefa mialatsy kelikely ny singam-pandoka ao anatin'ny volo ao na le antsoina hoe matière colorante dia miseho ny volo fotsy tenenina ihany koa izy io hoe dépigmentation acquise rehefa miseho zany ny volo fotsy na kanisy dia manambara izany fa mialatsy kelikely miandalana ny pigment natoraly amin'ny volo. Maninona ary sika ny misy volo fotsy? Misy zavatra tokony ho fantatsika mikasika ny fahafotsian'ny volo aloha. Ao anatin'ny volontsika io zany misy ny antsoina hoe mélanosite. Sela hita eo amin'ny fototry ny volo izy io, eo amin'ny fakany na le antsoina hoe bulbe. Izy io no mamokatra ny mélanine. Ny mélanine no tompona andraikitra amin'ny loko natoraly ny volo. Ity mélanine ity dia mizara roa. Zany hoe pigment mélanika no ilazana azy. Mizara roa izy io dia ny eumélanine sy phaeomélanine. Ny eumélanine no tompona andraikitra amin'ny loko matroka amin'ny volo. Afaka manome ohatra amin'izay ve ianao amin'ilay hoe tompona andraikitra mamatroka ny volo
ahoany izany? Ohatra izany hoe mainty ny volonao a, dia le hoe mélanine izany a no betsaka amin'izay fotoan'izay. Ia, tena mazava tsara ary ilay mélanine karazany faharoa re? Ary ny faheo mélanine kosa tompona andraikitra amin'ny loko mazava. Rehefa miseho izany ny volo fotsy na kanisi dia manambara fa miala tsikelikely miandalana io pigment natoraly amin'ny volo io. Dia soloiny ny volo fotsy tsy misy mélanine ny volo natoraly noho n'ilay fiovan'ny firafitra. Mijanona ihany koa tsy mamokatra mélanine ny mélanosite, vokatry ny fahanteran'ilay sela keratsinika. Raha ohatra izany ka misy volo fotsy ianao ka ongotanao eny volo fotsy iny a, dia rehefa maniry indray ilay volo eo amin'ilay faritra nongotana teo iny a, dia fotsy ihany a ilay volo eo satria ny antony a efa antitra le sela keratsinika. Ia, raha verina kely izany a resana fomba tsotra mpiaino dia inona ny tena antony mahatonga ny volo ho fotsy? Ny antony mahatonga ny volo fotsy izany dia izao: voalohany indrindra, miena, réduction na mijanona, are, ny asan'ny mélanosite. Mijanona izany izy, tsy mamokatra n'ilay mélanine intsony. Na tanora izany na antitra dia mitovy daholo ny antsoina azy rehefa fotsy ny volo, sa hoe misy karazany hafa mihitsy? Misy karazany volo fotsy, fa no jerentsika an'io a dia anankiroa, dia ny kanisi physiolojika. I volontsika io izany a dia fotsy normal, izany hoe ara-dalàna izany fafotsiny, satria miala tsikelikely le pigment natoraly, vokatry ny fahanteran'le sela keratsinika. Io izany a tsy azo idivirana mihitsy io. Efa manomboka izany a eo amin'ny 5-telopolo taona eo, na indraindray a eo amin'ny 70 taona eo a, dia efa antitra izany le sela dia fotsy ny volo. Ny lazana an'io izany a dia antsoina ihany koa izy hoe kanisi sénile na kanisi progressive. Aiza ny faritra misy azy io? Ny faritra misy azy a dia eo amin'ny firifana, eo izany ny fotsy voalohany, dia eo akaikikaiky ny sofina eo, dia any amin'ny atoka. Fa tsy dia betsaka izany amin'ny faritra hafa amin'ny volo, fa rehefa elaela izany a dia betsaka ihany koa any amin'ny faritra hafa. Eo izany ny tena marika ahafantarana fa hoe efa betona izany le olona, dia efa antitra le sela keratsinika mpamorona n'ilay loko natoraly amin'ny volo. Indraindray koa anefa amin'ny fahatanorana ao aorian'ny famotsiana fotsiny a, izany hoe eo amin'ny 12 taona eo, dia mety efa antitra sahady a ny sela keratsinika. Antondray mety hitranga amin'ny olona tanora fotsy volo izay, mety hitranga amin'ny tanora ihany koa izany no hoe antitra ny sela ao aminy dia fotsy ny volony. Fa hono a mety misy antony hafa ihany koa ve ankoatran'izay, Madame Sabine, mahatonga ny olona na dia mbola tanora ary ho fotsy volo? Misy koa ny atao hoe kanisi précoce na kanisia melohan'ny fotoana. Izany hoe tsy amin'ilay hoe antitra izany le sela keratsinika, fa tonga dia vetivetika kely eo ilay olona dia fotsy ny volony. Izy ity izany a dia miseho noho ny antony voafaritra sy tampoka. Ohatra ny hoe tratran'ny alahelo be ilay olona ka tena niatra tany amin'ny fon'ny ray manontolo mihitsy ny alahelo iny, tratran'ny fikorotana-tsaina be izy, na koa hoe tratran'ny aretina andoha-tenina faran'izay mahery vaika izy, na ilay antsoina koa hoe migraine, na tratran'ny faketrahana ara-tsaina izy, ilay hoe dépression, na koa hoe tratran'ny rarin-tsaina be izy, na isy zavatra tena nampiorohoro sy nampatahotra azy. Eo amin'ny olona moratoana ara-petsepo izany a, dia mety hoe ho fotsy tahateraka ny volo ray manontolo amin'ny ora vitsy-monja ao aorian'ny fisehoan'ireo zavatra ireo. Ny antony tampoka manko a
dia mety mamono tanteraka ny melanina. Lafy ny aram-pihetsepo avokoa izany. Fa mety ho manaranaka ve ny volofotsy? Mety koa manaranaka. Volofotsy koa zany dia mety manaranaka. Misy zany taranak'olona fotsy volotanora. Dia rehefa misy taona zany vao faritra dia tonga dia fotsy foana ny volon'izy ireo. Dia mandeha zany findrafindra zany amin'ny taranaka ilay izy. Dia mbola mety misy antony mahatonga ny olona ho mora fotsy volo ihany koa ve ankoatran'izay nyresahan'izay? Dia ao ihany koa moa zany ny tsy fahampiany sakafo, ny anémie, izany hoe tsy fahampiany rà. Dia ny tsy fahampiana vitamine B koa dia mahatonga ny volofotsy haingana sy mialohan'ny fotoana. Maromaro ihany ireo antony mety hahatonga ny olona ho fotsy volo mialohan'ny fotoana. Dia hono azo tsaboana ve izany ny volofotsy? Tsy misy fitsaboana azo atao zany, fa fanafenana azy amin'ny alalan'ny fandokoana no azo atao. Tsy misy mihitsy izany ny fitsaboana hoe azo isorohana an'io zany rehefa ohatra n'ilay izy zany ka hoe ka nisy fisiolojika hoe antitra fotsiny ilay izy satria ilay olona koa efa manomboka be taona. Tsisy madilana ho tentenana intsony izay fa mazava tsara. Dia misaotra indrindra tompoko. Fantatsika fa misy antony tsy natoraly nyresahana teo mahatonga ny volo fotsy mialohan'ny fotoana. Ka ho an'ireo izay tanora mbola tsy fotsy volo izany dia tsara indrindra ny misoroka raha azo atao satria efa fantatsika ireo antony maromaro mahatonga ny volo ho fotsy tampoka ankoatran'ilay hoe efa natoraly, efa antitra ny sela keratenika. Ny antony dia mba tsy ho lasa mielo loatra ny fahafotsian'ny volo. Ho faranana eto aloha ny androany satria tapitra ny minitra tokony iarahana, fa mino kosa nefa isika fa misy torohevitra azo omenanao tsy ahatonga mielo ny hafotsian'ny volo. Miatokatoka mihitsy Madame Sabina Rakotondranay veto fa misy tokoa ny torohevitra azo omena ka dia amin'ny manaraka indray izany raha sitrapon'Andriamanitra dia ho ampahafantarina anao eto izany. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny njam-peo ny fifanantenana. Zoanitra Srila no ny farimbona na totosan'ny fandarana ra-pahasalamana niaraka tamin'ny vahiny tompotrano Madame Sabina Rakotondranaivo, tsy aivina fa mpampianatra pikaroka nandalina manokana ny oditra sy ny tarehy izy sady mitsabo amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny huile essentielle. Dia mirary anao salama mandrakariva ny ekipa amin'ny fifanantenana. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Heritage Singers. Spend eternity with, learning to love you, how easy it is, getting used to the family of God. Lay feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
miarahaba sy manasanao anaraka ny fiarantsika mianatra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mandalina ny bokin'ny Hébreu isika izay mirakitra afatra ho antsika koa amin'izao andro farany izao. Ny lohateny hodinitsika anio dia manao hoe amin'izao andro farany izao. Inona ny tiany Paoly fantatsika ny amin'ny fotoana ato amin'reto andininy izay ovakitsika reto. Hébreu 1:1-2. Hébreu 1:1-2. Dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra, izy no nahariany izao tontolo izao. Inona koa no ambaran'ny 10:5-20 sy ny 9:5-70 ka hatramin'ny 7:70. Hébreu 10:5-20 sy 5:70 ka hatramin'ny 7:70. Aza mahafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa ny fananara kosa mainka satria hitanareo fa miantomotra ny andro. 5:70 ka hatramin'ny 7:70. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazahoanareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaridretra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Misy afatra tena manandanja momba ny fotoana izay tiany Paoly fantatry ny mpamaky ny taratasiny ao amin'ireo andinin'ireo. Izany afatra izany no mahatonga ny teniny ho manan-kiry tokoa. Tsy no izany afatra izany fa ny hoe mivelona amin'ny andro farany sika izay hatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Koa dia ampitandreman'ny Paoly ny amin'izany afatra izany ny mpamaky azy. Matetika no ampitahin'ny Paoly amin'ny zanak'Israely tany anevitra izay efa hiditra ny tanànam-panantenaina ny mpamaky ny taratasiny. Izao no tian'ny Paoly ho tadidin'ny kristianina. Tsy ho ela dia ho avy ilay ho avy fa tsy hitaridretra. Hébreu 10:7-70. Rehefa izany dia ampahirezi ny kristianina ary ho izy eo amin'ny 7:70. Hébreu 10:7-70. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ireo olon'Andriamanitra tamin'ny lasa dia nisedra zavatsarotra taloha keliny nanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana ho an'izy ireo. Amin'ny maha Israely ara-panahintsika dia tokony hatsiaro izany lesona izany sika. Mitahiry ireo loza no ny fiemorana teo amin'ny Israely fahizay ny bokin'ny Nomeria. Nandalo fitsapahana indroa zanak'Israely talohan'ny dirany tao amin'ny tanànam-panantenaina. Ny voalohany tamin'ireo loza anankiroa ny fiemoranareo dia azonao vakiana ao amin'ny Nomeria 7:12 sy 4:12. Ireo toko ireo dia miresaka ny amin'ny mpitondra izay nanapoizina ny sain'ny olona tamin'ny fisalasalana izay nahavery finoana ny olona. Dia nifidy mpitarika isolan'ny Mosesy ny olona hitarika azy ireo hiverina any Egipta. Ny lozan'ny fiemorana faharoa dia taloha kely nidiran'izy ireo tao amin'ny tanànam-panantenaina. Latsaka tamin'ny fandriky ny fijangajangana sy ny fanompoana ny bala-peora ny Israelita. Tantaran'izany ny Nomeria 7:20 sy 5:20. Notariny Satana nota ny zanak'Israely izay nahatonga n'Andriamanitra ho tezitra tamin'izy ireo. Ny mampitandrina antsika ny amin'ireo lozan'ny fiemorana ireo Paoly dia ny fijangajangana sy ny fanompoan-tsampy. Aty-pamaranana dia andeha ho singantsika reto fananarana telo lehibe ao amin'ny taratasin'ny Paoly reto. Voalohany, azony ny finoana ary Jesosy ihany jerena. Faharoa, tandremo ny fijangajangana sy ny fitiavam-bola ary fahatelo farany, ankatoavy ny mpitondra anareo. Enganie samy andray am-po izany fananarana sy tsontaniely izany sika rehetra ka mba olona masina vonina iaona tsy ho ela amin'i Jesosy mpamonjy antsika. Mbola hitohy ny fiarantsika mianatra, mametraka ny mandrapitafa ny namanao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy.
azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandarana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.